Miarabe, andao indray isika hanaraka ireo vaovao sy tsara ho fantatra mikasika ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara atao anatin'ny fandaharana olom-pirenena aho miaraka amin'ny CENI manarafinaritra tompoko. Mifarana ny iraika amin'ny 3 janoary ny fanisana mpifidy isan-tokantrano ataon'ny CENI izay dingana voalohany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Arak'izany, ny fitetezana tokantrano ataon'ireo komity fotony mpanisa mpifidy no mifarana saingy mbola mitohy ny asa ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Isan'ireo asa irosony CENI izao ny fandraisana ireo mpifidy mbola te hisoratra anarana eny amin'ny birao-bokotany araka ny fanazavany mpapakateny. Koa satria ny faraika fitepolo ny volana janoary teo zany no voafaritra hoe amaranana ny fanisana mpifidy amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano. Mbola misy anefa ireo mpifidy izay tsy tratra tena nivon-tokantrano na mbola tafajanona tany amin'ny sehatra izay mety hoe nanaovany asa manarahana ny fianarana dia mbola mitohy ny fahafahan'izy ireo manatona na eny anivon'ny birao-bokotany manatona ireo mpanisa mpifidy na izay toerana ifampitonana amin'ireo mpanisa mpifidy isaky ny fokotany ireo. Mety misy mantsy ny fokotany tsy manana birao-bokotany akory fa any amin'ny tranom-bokon'olona. Mety misy any amin'ny faritra hafa eny Ambotikilo no ifampitonana. Mety daholo zany fa tsy voararan'ny lalàna. Izay no ifanentanantsika. Rehefa tapitra ny fandratana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'io sokajy voalaza teo aloha io dia iroso amin'ny fehimpotoana fanamarinana sy fanaovana fanamariana na fitarainana mifandraika amin'ny lisitra vonjomaika ny CENI. Tsy ahivina trano fa anomboka ny 20 martsa izany ary aharitra 20 andro aoriany hahatongavan'ny lisitra eny amin'ny fokotany. Mandritra 20 andro io tokony mijery ny mombamomba azy ao amin'ny lisitra vonjomaika eny amin'ny birao-bokotany ny mpifidy tsirairay. Zany manana zo anaramaso izany lisitry ny mpifidy izay nofaranana vonjomaika izany isika olom-pirenena, isika firaisamoam-pirenena, isika amin'ny antoko politika isan-karazany manao fitsirihana ny amin'ny hoe nanahoana ny firafitra ilay lisitry ny mpifidy izay nifaranana vonjomaika. Tafiditra araka ny tokony hoe izy ve ny anarako raha nisoratra anarana raha tafiditra tsisy fahadisoana ve izany mombamomba zany dia ao amin'izay vanim-potoana izay no ahafahantsika manao fitarainana ary zany rehetrarehetra zany dia mba ahafahantsika miantoka ny mangarahara ihany koa hisorohana ny atao hoe fiahiahina isan-karazany satria betsaka ny feo mandeha ka noraisina ny antoka rehetra mba ahafahana misoroka izany olana isan-karazany zany. Tsara ny manamarika fa ao anatin'ny famaranana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy dia mbola azo ampidirina anaty lisitra ihany koa ireo mpifidy vaovao, izany hoe ireo tanora vao feno 17 taona ka nahazo kara-panondrom-pirenena mialohan'ny 10 jona daty amaranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ireo lay zatovo izay ao anelanelan'ny vanim-potoana izay mbola tsy nahazo amin'ny kara-panondro kanefa tato anatin'ny vanim-potoana tokony ho nisoratana anarana nahazo kara-panondro izy ireo amin'izao fotoana na feno taona hatrany amin'ny 7 volana jona any mbola azo ataony manatona ireo mpanisa mpifidy ireny araka ny voalaza teo aloha ho isan'ny mpifidy ao anatin'ny lisitry mpifidy. Asa manandanja loatra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy, tsy ho an'ny zotra-pifidianana ihany fa indrindra ho an'ny fampanjakana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena izay miantoka ny fitoniana sy ny filaminana. Ny lisitry ny mpifidy mantsy no ampiasaina ho lisam-pifidianana anatanterahana ny latsabato ombanandraikitra amin'ny androm-pifidianana no sady koa endriky ny fahefana ananany tsirairay amin'ny fanapahan-kevitra ho an'ny firenena. Izany kisary izany dia azo anehoana fa tokony andraikitra ary manana anjara fahefana ny mpifidy ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fisitran'ny zony sy ny fanefan'ny adidiny. Inonay fa tafita aminao ny afatra nentin'ity fandaharantsika androany ity, azadinoina ny mitsidika ny pejy sy ny tranokalan'ny CENI anarahanao tsy tapaka ny vaovao mandidina ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Izay ary no azona tolotra ho an'ny anio mandrapitafa indray